tômôbily zaka ny fananao ve le izy raha tonga aminao zay question mipetraka tegna le hoe zaka ny fanahinao ve raha anao zao atao milliardaire zaka ny fanahinao ve zay le nampianarina antsika omaly hoe mandeha parambaratonga par étape ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy fiainana miaraka amin'ny Tompo ka izay no mila mba ikaroantsika sy anaovantsika hoe ahoana ny fomba mba ampitombo ny ara-panako zay zavatra zay mila ataontsika sy anao ka no zay satria amitsika kristianina atsika dia zanak'Andriamanitra atsika dia mpandovan'i Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ndao mihitsy vakiantsika Romaina 8:17 raha mba manana baiboly ianao dia amaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romaina 8:17 ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandovan'Andriamanitra no pirelova amin'ny Kristy koa raha miaramiaritra aminy isika mba hiara anamboninahitra aminy koa ataova hoe amen raha zanaka hoy izy dia mpandovan'Andriamanitra sady pirelova ao amin'ny Kristy tamin'ny fotoana anao nandray an' Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra John 9:12 tamin'ny fotoana anao nandray an' Jesosy tonga zanak'Andriamanitra zany anao io fa nefa tiany tsarova na de zanaka anao na de misy lovanao amin'Andriamanitra misy zavatra tsy omen'Andriamanitra anao raha tsy mitombo ny ara-pananao zay zavatra zay tsarova na anao io matetika fanoarana lay aman-dreny be eto manana zanaka 3 taona anao ke io na de marobe ny tômôbile sy ny moto andakoronao ao amin'ny tany misy anao kao tsy possible mihitsy zanaka anao 3 taona mianao laklina moto satria